Aterina indray ny araba toko lasy topoko vavy amin'ity akatoko ny fetin'ny fahaleovantena fetin'ny firenena ity manolotra ny araba ary dia tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manasanao zay tsy saraka amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izany fotoanan'ny fampahalalam-baovao izany ny fiomankomanana samihafa ao anatin'ny fiatrehana ny lanonana ho amin'ny rapitso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny vaovao marim-pototra fa dia misy izany ny fikasana anankirontana ity hetsika matso tanterahana eny amin'ny Mahamasina ity ho amin'izay andron'ny rapitso zay efa misy moa ny fepetrany raisin'ny mpitandron'ny filaminana ankoatra izay ny lafiny sosialy fetiny andro samy manao zay mampety azy ny rehetra ny sakafo moa zany dia miova amin'ny fiainana andavanandro ny vidin'ny vorona eny an-tsena eny ihany koa dia hoentina amintsika zany eo amin'ny lafiny sosialy misy ny feo mandeha amin'izao fotoana izao ary raha ny fantatra moa dia vaovao marim-pototra mihitsy satria dia misy ny mikasa anankirontana ny lanonana entina kalazana ny 520 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ho amin'ny rapitso lanonana izay ho tanterahana eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina eny efa misy mihitsy aza moa ny fizarana vola 5,000 ariary ka hatramin'ny 2 alina ariary ho an'ireo izay vonona anao izany asa ratsy zany. Misy ny fikasana anankirontana ny matsoentina ankalazana ny 20 jona ho avy izao raha ny vaovao marim-pototra voaray fanakorontanana izay entina anaratsiana endrika amin'ny fitondrana sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonaromampianina manokana raha ny vaovao voaray. Efa mandeha ny fizarana vola 5,000 ariary sy 2 alina ariary eny amin'ny faritra Andavamamba, Manarintsoa Isotry, Akorondrano amin'izao fotoana izao ka solombavam-bahoaka ao anatin'ny fanoherana no ady miketrika izany. Narahy maso hatrany ity solombavam-bahoaka ity ary efa fantatra ihany koa ny fiara izay ampiasaina mivezivezy amin'izany. Iorakoraka anakoran'ny filoham-pirenena Perinasa rehefa miditra eo Mahamasina ary misafy ny andeha tafika no antony anaparitahana vola ary ampiasain'ny olona amin'io. Misy koa fizarana t-shirt misy ny sarin'ny filoha teo aloha sy misy soratra ahitana ny anaran'ny antokony andanin'izany ary efa nanomboka ao maro izany fizarana izany. Ny tikaviana amin'ity fanaovana t-shirt ity indray dia entina ilazana fa ilay filoha teo aloha no tena izy fa tsy ny Perinasa amin'izao fotoana izao. Manoloana ny feo samihafa mandeha manamafy ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana fa hoenitra izy ireo amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny fetiny enina amby 20 jona. Ny sécurité ato amin'ny kianja moa dia efa assurena ohatra ny mahazatra reny ihany dia efa mipetrapetraka daholo zany na ny ato anatiny na ny any ivelany na ny manodidina ny kianjan'ny Mahamasina. Isy ny fisavana nataoko hoe foy mba ahafahana miaro tsy siny tranga toy ny resaka fanakorontanana. Izay zatra zay na dia hipetraka miavaka tokoa zany misy ny foy na ny fiara io zany. Na ny olona mpandeha anatin'ny fiara indrindra koa ny mpandeha tongotra izay mety tsy voatery hoe ahihina avy hatrany fa izay heverina fa tsy maintsy hanaovana zany fisavana zany. Ny amin'ny andron'ny 20 jona dia mitovitovy amin'izay ihany koa isy ireo olona izay iandraikitra avy hatrany ny fandaminana amin'ny fidirana ny eo moa zany ao anivon'ny présidence izay andraikitra indrindrandrindra ny fandraisan-tanana ny fandiovana ny toerana ity amin'ny lafiny fandriampahalemana tsy misy mahazo mitondra fitaovam-piadiana moa mazava loatra fa eny fa na ny zavatra mety maranitra ary izay mety azo avadika fitaovam-piadiana toy ny tavoahangy na ny antsy mety andidiana sakafo izy amin'ny voalohany fa mety vadika fitaovam-piadiana. Isy ihany koa amin'ny andro 20 jona io mialoha ny atongavana eto amin'ny toerana ity dia fa isy ny ireo andihana miaramila hanao fisavana ihany koa zany na ataoko hoe foy any ivelany lavitra. Fety lehibe ho an'ny firenena ny rapitso 20 jona fa 5 taona niverena amin'ny fahaleovantenan'ny Malagasy ary ny foroana ny folo alin-dahy Malagasy. Miantso ny fiara-misalahany rehetra amin'ny mpitandron'ny filaminana ary ny fanomezam-baovao azy ireo raha misy ny fihetsika mampiaya azo atao ny miantso amin'ireto laharana maitso ireto 017 ho an'ny polisy pirenena 119 ho an'ny gendarmerie pirenena. Ny zoran'ny fety pirenena ao anatin'ny fitoniany tsy fahandriam-pahalemana no tanjona ho an'ny mpitandron'ny filaminana.